Juste mampita message amintsika fotsiny aho hoe ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy le fitenim-pirenena maro samihafa. Misy mantsy ny mpino manafangaro an'izay fijery zay, ohatrany hoe za tsy mahay teny hébreu, tsy mahay teny anglisy, tsy mahay teny japonais, tsy mahay teny chinois sy ny sisa rehetra, de hoe fiteny tsy fantatra izay. Anaty fonteny zay marina fa raha ara-baiboly dia tsy izay le izy. La isan'ny apôstôly faharoa hoe rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ny mpianatra, tsy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra akory la izy. Ny mpianatra no tsy nahafantatra n'lay teny, lay langue, fa fantatra le izy hoe fiteny kretanina, barbarianina sy ny sisa be da be, araka izay ilazantsika azy. Ohatrany hoe raha am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany dia za tsy mahafantatra an'le izy, fa izay ilatsahan'ny fanahy masina dia possible miteny amin'ny fiteny hébreu izy fa iza tsy mahafantatra an'le izy, tsy mahay miteny hébreu miteny amin'ny teny sinoa izy, na miteny amin'ny fiteny japonais izy, na miteny amin'ny fiteny comorianina sy ny sisa be da be, zay le izy. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy amin'ilay hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia message. De izay mihitsy le tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tao amin'ny efitra ambony nisy barbarianina présent teo, nisy kretanina présent teo, nisy sy ny sisa be da be, akoatran'ny jiosy ny hébreu, ny israélita présent teo zany. Dia Andriamanitra mampita message an'ireny karazan'olona isa-poko sy isa-pirenena ireny araka ny fiteniny avy. De izay le fiteny amin'ny fokom-pirenena sy ny hafa fitenenana tsiraray avy, fa tsy fiteny tsy fantatra akory izay. Raha ny plan biblika no hitondrana fanazavana. Mazavatra eo. Ny tena important dia lay hoe Andriamanitra tsy to mampita message. Zay ny tena important. Zany hoe ny anton'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny anton'ny fitenenana amin'ny fitenenana maro samihafa sy ny karazam-pitenenana isan-karazany selon ny langue terrestre isan-karazany dia message n'Andriamanitra avokoa ny anton'izany rehetrarehetra izany. Ary zany mahatonga ny Baiboly miteny fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tokony hisy mpandika teny, satria ny anton'ilay fandika-teny dia tokony voaray amin'ny izay ao anaty assemblée ny hevitr'ilay message avy amin'Andriamanitra. Important be zay, important be izay. Ny farany famenon'izay message izay dia raha azonareo zay fanazavana rehetrarehetra zay dia ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia langage céleste, fiteny amin'ny tontolo célestialy, tsy fitenitsika olombelona zany, tsy langage terrestre zay mahasamy hafa azy amin'ilay fiteny amin'ny langue amin'ny fokom-pirenena sy ny isa-pirenena avy fa tena hoe voalazan'ny Baiboly mazava tsara mihitsy fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia miteny amin'Andriamanitra na miteny amin'ny anjely. Zany hoe tsy fitenitsika lay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa fiteniny ao amin'ny tontolo célestialy dia amin'ny alalan'izay langue céleste izay Andriamanitra no mampita message. De izay no mahatonga ny Baiboly manindriny amin'ny hoe tokony hisy mpandika teny. Zay ny afatra mino fa voaray anao hoe rehefa misy zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia important be ny message n'Andriamanitra tsy toa ary tokony hisy mpandika teny. Nivon'ny sujet de hoe samy hafa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fiteny langage terrestre, fiteny isa-poko sy isa-pirenena avy, fiteny maro samihafa. Tianao Jesosy. Rarso.